Rehetra riavana raha tafahoana soamantsara eto amin'izao isa taona fa 430 ny toby Betesda Ambohibao izao isika mifampiaraba satria androm-pasoavana tokoa no iainantsika ary tena fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ny ananantsika izao isa taona izao ho feno ny fitahian'Andriamanitra hatrany eny isika amin'ny androm-pahavelomantsika iray manontolo. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity harivariva ity araka izay hitantsika amin'ny programa rahateo dia ny filazantsara araka ny jaona toko 9 ny andininy faraika amin'ny 30 hatramin'ny 430. Filazantsara araka ny jaona toko 9 vakitsika manomboka amin'ny andininy faraika amin'ny 30 hatramin'ny andininy 430. Jaona toko 9 andininy faraika amin'ny 30 hatramin'ny 430 dia hiara-mitsangana isika rehetra handre sy hamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly an'i Jesosy ka nanao hoe, taranaki Abraham zahay fa tsy mba andevon'olona hatr'izay ela izay. Ko nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesosy namaly azy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota. Raha masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Fanasokajina matanjaka eo amin'ny fiarahamonina ity resaka andevo sy tsy andevo ity. Heverina fa hatramin'ny elabe no efa nisian'izany fanasokajina teo amin'ny fiarahamonina izany, nisian'izany klasy sosiala izany. Raha mamaky ny Baiboly isika ohatra dia mahita fa hatramin'ny andron'ny testamenta taloha no efa nahitana izany voambolana izany. Hatramin'ny andron'ny Abrahama dia fahitantsika ny hoe Agara dia andevavy. Toejava-misy atao hoe efa ilaozan'ny toetrandro ankehitriny izany fanasokajina izany, araka ny ivoizana ny satan'ny fitoviana eo amin'ny samy olombelona, araka izay anambarana ihany koa ny satan'ny fahafahana eo amin'ny olombelona. Vokatr'izany dia tonga tsy zakan'ny olombelona, tsy zakan'ny sain'olombelona maro indray ny fivoizana sy fampiasana ity voambolana andevo ity. Mampasika ny maro ny filazana olona iray ho andevo. Teny tsy fampiasa eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny intsony izany raha ny marina, fa raha izany no mbola ventesina eo anivon'ny fiarahamonina ankehitriny izao dia tena mampiady mihitsy. Ny soratra masina ara-pototra dia mampiasa matetika ny teny hoe doulos. Io teny io dia adika mahitsy hoe andevo. Paul dia fatra-pampiasa io voambolana doulos io anondroany ny tenany ho andevo ny fanompona an Jesosy sy ny filazantsarany. Saingy rehefa adika amin'ny fiteny malagasy izany teny hoe doulos izany dia tsy lazaina mivantana hoe andevo, fa mba amboarina ho tsotsotra kokoa, ho mihajahaja kokoa, ka tononona hoe mpanompon'Andriamanitra. Dia faly isika rehefa mitondra izany anarana hoe mpanompon'Andriamanitra izany. Fa raha isika izao no antsoina hoe andevon'Andriamanitra, mihifikifika daholo ny maro anisa. Efa izay ny voambolana fampiasan'ny Paoly, fampiasan'ny soratra masina. Tsy gaga ary sika raha isan'izay mba tohina tamin'ny fampiasan'i Jesosy ny voambolana ihany koa ireo jiosy izay ny fampiresaka amin'ny eto izao. Satria ny voambolana nampiasain'i Jesosy tamin'ity resaka ny fanaovana tamin'ireto jiosy ireto ity dia tena izany voambolana hoe doulos izany mihitsy. Ny mahandevo sy ny tsy mahandevo dia miankina amin'ny loharano ny poiran'ny taranaka. Rehefa andevo no ny andohana dia mitoetra ho andevo ny taranany manontolo raha
misy ny fomba fanafahana manokana atao. Teo anivon'ny tontolo romanina tamin'ny fotoan'androny dia ireto anankitelo reto no fomba fanatanterahana ny fanafahana ny olona tsy ho andevo. Atao amin'ny teny frantsay hoe méthode d'affranchissement. Ny voalohany amin'izany fomba izany dia ny fanafahana amin'ny alalan'ny testamenta ataon'ny tompony na amin'ny alalan'ny fampanaovana asa manokana ho an'ny tompony. Izany no atao hoe amin'ny teny latina manumissio testamento. Fomba voalohany izay, taratasy soratan'ny tompony manambara izany fanafahana izany. Ny fomba faharoa hanatanterahana ny fanafahana ny andevo anankiray dia fanafahana amin'ny alalan'ny fandoavana vola be. Amin'izany tsy hoe mandoa vola fotsiny, fa misy fomba na rituel atao, misy fietsika manokana atao na geste symbolique ataon'ny tompo anehoana ny fanafahana ilay andevo. Io indray antsoina amin'ny teny latina hoe manumissio vindicta. Ary ny fomba fanafahana fahatelo dia ny fanafahana amin'ny alalan'ny fanoratana ny anaran'ilay andevo avy hatrany ao amin'ny lisitry ny vahoaka eo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe soratana amin'ny rejistry ny fiarahamonina avy hatrany. Io indray ilay atao amin'ny teny latina hoe manumissio census. Amin'ny fahatanteran'izany fomba mpanafahana izany dia mety ho fahafahana feno sy tanteraka, affranchissement total no azon'ilay andevo, na mety ho amin'ny ampahany ihany koa nefa affranchissement partiel. Arakarak'izay naimpon'ny tompony io, fa ny zanak'ilay andevo sy ny taranany kosa nefa dia tonga olona afaka feno sy tanteraka avy hatrany. Izany atao hoe andevo zany dia tena fahoriana iainana eo anivon'ny fiarahamonina mihitsy, satria tsy maintsy misy olona hafa mifehy azy, mibaiko azy, tsy maintsy mankatoy izay rehetra mpanaovina azy, tsy manana izay maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina, voafatotra tanteraka na amin'ny endrika hita maso na amin'ny ara-tsaina. Ambonin'izany azo ny fiarahamonina atao tsinotsinona satria mitovy laharana amin'ireny entam-barotra ireny. Taitra ary reto jiosy reto raha nylazany Jesosy hoe manolotra ho anareo fomba mpanafahana aho, méthode d'affranchissement, hanafaka anareo tsy ho andevo. Taitra izy ireo satria amin'izany dia mahitsy ny filazan'i Jesosy fa andevo izy ireo. Nampiakatra ny ampony zany ka nampatsehiviny an' Jesosy fa taranaky Abrahama izay andrian-dahy lehibe izy ireo. Izay no mahajiosy azy fa tsy andevo velively. Araka izay nylazana tery ambony hoe rehefa taranak'andriana dia andriana izay. Ka fahasahiana toy ny ahoana izao ananan'i Jesosy manondro reto vahoaka jiosy reto ho andevo izao? Ampoizina fa raha ianao no teo amin'ny toeran'ny jiosy tahaka an'izao, mety ho nitrotra lavitra noho izy reto ary ianao. Amin'izany no andraisantsika lesona hoe fahalemena lehibe eo amin'ny olombelona ny tsy fahatsapany ny fahamarinana eo amin'ny tenany toy izao iainany jiosy izao. Tsy manaiky fa andevo izy satria manana izay heveriny ho fahamarinana dia ny fahafahany araka ny mahataranaky Abrahama azy. Titra no azoniny mafy. Rehefa miresaka amin'ny olona avy nisotro toaka reny sika ka milaza aminy, mampafantatra azy fa tsy mety zao ataonao mimamo zao, dia izao mandrakariva ny valo teny azo avy amin'ny olona mamo. Tsy mamo aho aho. Ay za zay lazainao mamo eo, na dia efa miraiky dela sy tsy mahazaka tena intsony aza dia mbola ny tsy mamo ao ahy ihany ny ventesiny. Toy izany koa tena mitranga ny fahasarotana
amin'ny fitsaboana ny olona anankiray izay tsy manaiky ny tenany ho marary. Na dia efa fantatra izao aza ny loharanon'aretiny dia manda mafy hatrany izy tsy hiaran'izany aretina izany ka milaza fa tsy marary izy. Ho an'ny olona zatra patory rehefa mihaino toroteny, rehefa tenenina izy hoe ianao dia matory fotsiny mandritra ny toroteny, dia hoy izy tsy matory zany aka. Dia marinina kely moa indraindray hoe mitondra mbavaka ny mpitoroteny aho. Tsy mahita ny kilema ny tenantsika isika raha tsy mizaha eo amin'ny fitaratra na mihaino ny feon'ny olona hafa izay manatrika antsika. Satria araka izay nambara teo ny fahalemena lehibe eo amintsika olombelona dia ny tsy fahatsapana izay fahamarinana eo amin'ny tenantsika. Raha ny tenantsika ihany no iangatsika hamaritra na hilaza izay momba antsika dia mahazo ny atao hoe faux diagnostika isika. Isika mantsy dia ny fanamarinany tena trany no hivoaka avy amintsika. Tsy mahainy tsara tena izany isika amin'ny mahampanotantsika, fa ny fitsarana mba hataontsika amin'ny tenantsika dia fitsarana ho fanamarinany tena, fitsarana mitongilana, tsy mahita afa-tsy ny tsara eo amintsika, tsy mahita ny ratsy ataontsika fa mandrakotra ny tontolon'ny fijerintsika amin'ny fijerenany hafa. Izany no mahatonga antsika kinga amin'ny fitsarana ny hafa, satria tsy haitsika izany mandiny tena izany, fa ny mandinika ny hafa izany no talentantsika. Raha mba manao auto-évaluation isika dia miezaka fatratra hamoaka izay lafiny miabo hatrany, bilan positif. Fa raha vao bilan négatif na lafiny miiba dia hoditsika tsy fantatra izany. Fohy fisainana isika ka nahatonga ireto jiosy ireto tsy nahatakatra ny tena hevitry Jesosy manondro azy ireo ho andevon'ny ota, fa tsy andevo ara-pirazanana no tian'i Jesosy holazaina akory, fa ratsy lavitra ny faharatsian'ny andevon'ny ota noho ny andevo ara-pirazanana. Hay tsy andevo ara-pirazanana izy ireo, nefa tena andevo tokoa amin'izay mahampandova ota azy. Diso fireharehana amin'izany mahaolona afaka azy ara-pirazanana izany, fa hay tena vao maika ratsy aza satria voafatotra noho ny ota. Ny fatorana izay tsy mba azo vahana amin'ny alalan'ireo fomba mpanafahana na méthode d'affranchissement no tanysaina teo aloha ireo dia ny fanafahana amin'ny alalan'ny testamenta, ny fanafahana amin'ny alalan'ny fandoavana volabe, ary ny fanafahana amin'ny alalan'ny fanoratana anarana ao amin'ny rejistry ny fiarahamonina. Tsy misy azonao ampiasaina ho fanafahananao amin'ny mahandevon'ny otanao ireo méthode anankitelo lehibe ireo. Inona ary no mahandevon'ny ota ny olombelona? Ny mahandevon'ny ota azy dia izy ratsy hatramin'ny fahazazany. Nandray izany fisainana milalao ota izany, tsy mahay mifidy ny tsara intsony, ary amin'ny fiteny teolojika dia io ilay antsoina hoe concupiscence. Tsy mihevitra, tsy mahay mihevitra izay fahatsarana ao amin'Andriamanitra intsony, fa ny hirona amin'ny ratsy mandrakariva. Fa hita eo amin'ny fiainana andavanandro zany, iaina ny tsirairay zany, eny fa na dia ny kristianina aza, na dia izay mitonona ny anarany ho kristianina aza, dia makamano izany fironana amin'ny ratsy mandrakariva izany. Rehefa misy olona mitangorongorona miresaka, ny voalohany mahaliana indrindra ao anatin'izany dia ny miresaka olona, ny fifosana, ny fifanaratsiana, ny fanaovana laza masaka sy ny sisa sy ny sisa. Raha misy izay ankafizina indrindra dia ny fitiavan-tena izay ahatsara ny fiainako ihany, izaho aloha, ny mety amiko aloha, manaraka izay mety anaraka eo, fa ny fantatro dia ny tenako ihany. Fironana ho amin'ny fitiavan-tena, fironana ho amin'ny ratsy mandrakariva. Ary na dia ny fitanisantsika ny fomba fitenitsika aza moa dia mamaritra izany fitiavantsika tena izany, satria rehefa alahatra ny pronom personnel, je aloha vao tu. Soa Jesosy fa tonga amin'ny misionany
tory fanafahana antsika mpifatotra. Ny zava-dehibe amin'izany misionan Jesosy izany dia ny fampafantarany ianao fa mila mpanafaka ianao, mila mpamaha ianao, mila mpanavotra ianao, satria miaina mandrakariva izany mahandevo izany. Raha tsy manaiky izany ny sainao dia ianao mbola mitoetra amin'izany fahandevozana izany mandrakariva ny vokany. Jesosy kosa efa mamelatra eo masonao, mamelatra eo anatrehanao ny fahatsarany izany atao hoe fahafahana ao amin'izany. Tonga amin'ny fanatanterahany misionana ary izy izao ka manolotra anao ny fomba mpanafahana kristolojika, méthode d'affranchissement kristolojika. Tsy inona izany fa ny fampiainana ny andevo ny tenin'ny Kristy. Ny teniny no lazainy Jesosy eto fa fomba hanatanterahana ny fanafahana izay voafatotry ny ota, izay andevony ota. Dia mampifandray lojika teny vitsivitsy ary isika hahazoantsika tsara izany fomba mpanafahana na méthode d'affranchissement kristolojika izany. Hoy Jesosy amin'ny ity perikopantsika ity: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo. Dia miresaka ny momba ny atao hoe marina Jesosy amin'izany, milaza fa ny marina no hanafaka tsy ho andevo. Dia inona ny marina? Dia hoy indray Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny jaonina ihany: manamasinina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ka ny loharanon'ny fahamarinana izany dia ny tenin'Andriamanitra. Amin'izany ary ny fototry ny fanafahana, satria ny marina no hanafaka dia ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny filazantsara araka ny jaonina ihany koa nefa no anambarana fa ny teny dia Andriamanitra. Ary Jesosy ilay teny tonga nofo, Andriamanitra tonga nofo. Koa ny teny milaza ny fahamarinana na ny marina izany dia tsy iza fa Jesosy. Fitiantsika ary izany lojika ny teny izany, ka afaka milaza tsotra isika fa ny fomba mpanafahana kristolojika na ny méthode d'affranchissement kristolojika dia Jesosy tenan'io. Io no lazainy hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Teny mamy ao ambavantsika izany. Fa izay tian Jesosy iainanao dia ny hahatsapanao voalohany indrindra fa andevony ota ianao, mila mpanafaka ianao averina ihany zany teny zany, mba haizany Jesosy manatanteraka ny misionany tokoa eo amin'ny fiainanao, hahatsapanao fa ilainao izy. Fa voafatotry ny ota isika, tsy misy marina na dia iray aza hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsy mba manana lova tsara avy amin'ny razana ianao, na dia be aza ny arena sy fananana navelan'ny ray aman-dreninao ho anao. Heverinao fa mampiadana anao reny satria mpandova be ianao. Fa izao tsarovo mandrakariva, fa lova mavesatra ho anao, manaisotra izay heverinao ho fiadanana eo aminao, ny lova momba ny ota. Tsy adivanao eny amin'ny tribunal zany lova momba ny ota izany, fa vantany vao torotoronina ianao dia efa mandova ota sahady. Mangetaeta ny hanafaka anao amin'izany Jesosy, fa izany raha teo no misionany. Isaorana indrindra izy amin'ny fitiavany, mbola mampahafantatra anao ny marina, fa haina dia heverinao ho olona madio ara-pirazanana aza ianao dia meloka eo anatrehany, maloto eo imasony. Rehefa manatrika ny fahamasinan'Andriamanitra dia tsy misy raisina aminao. Fa soa Jesosy mampiaina ny fahasoavany, ka misahirana miantso anao ho amin'ny fandraisana azy. Miady ho anao izy mba hanananao fandresena ho amin'ny fahafahana tanteraka. Ry havana, ekeo izao asan Jesosy ho anao ampitiavana izao. Aza misafidy hitoetra amin'ny ota intsony
fa efa be izay lasa izay, be izay vita izay. Jesosy amin'ny masom-pitiavany dia tsy nijery ny androny tsy fahalalanao, fa amin'izao kosa izy mampahafantatra anao ny marina dia mandidy anao hibebaka. Mihevitra ny tenanao ho miadana ianao satria eo aminao ny vola mankarena, anananao ny fahasalamana, hitafianao ny voninahitry ny tany sy ny maro hafa azonao tany saina, fa tadidio fa tsy fototry ny fiadanana izany rehetra izany. Fa ny tena fototry ny fiadanana dia ny handraisanao fahafahana ao amin'i Jesosy amin'izay hamelany ny helokao. Io no tena fahafahana mitondra anao ho amin'izany fiadanana izany, mitondra anao ho amin'ny fiainana maharitra mandrakizay, ary tena fiainana tokoa no raisinao amin'izany. Fa hoy ny lesona antsika hoe ao amin'izay misy famelan-keloka no misy fiainana mandrakizay. Fa tsy vola mankarena no nanafahany anao, hoy Petera, fa ny ranomasina sy sarobidy. Izany no nentin' Jesosy niantoka ny takalo mpanafahana ho anao. Izany no nahatonga azy ny hika teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita. Ny dikan'izany dia izao, voaloha ny trosa na handevo anao. Raha mampiasa teny frantsay isika dia izao, tout payé, ny facturanao. Ny andraisanao izany indrindra no iantsoan' Jesosy anao hanatona azy izao, hanomezany anao itony fivoriana isa-taona ny toby itony, ambara ombieny hoe famangian'i Jesosy. Hitondra fanafahanao anao tokoa izy, hanatanteraka ny misionany indray aminao izy, ianao izay voagejany ota sy mbola makamaminy ota mandraka ankehitriny izao, hampanaovin' Jesosy fampitahana io masonao ny tsara ho aminy sy ny ratsy izay nilomanosanao hatramin'izay. Ary izay irin' Jesosy aminao amin'izay anatrehanao izao isa-taona izao dia ny handraisanao azy marina tokoa, fa tsy amin'ny fombafomba fotsiny, tsy amin'ny fisehosehoana fotsiny, tsy amin'izay ilazanao ny tantaram-piainanao hatramin'izay, tsy amin'izay hitondranao titra maro samihafa, ilazanao fa zanaky ny fifoazana ianao kanefa tsy mandray an' Jesosy ho mpamonjonao akory amin'ny fanoavana azy. Voalaza fa jiosy nino an' Jesosy ireto nyresahan' Jesosy reto, kanefa tsy mbola nanaiky ny misionan' Jesosy hanafaka azy akory, satria tsy nahafantatra ny tenany ho mbola andevo izy ireo. Mitandre mariavana, fandrao ho mpanaraka fotsiny an' Jesosy ianao, fa tsy mahalala akory izany antom-pisian' Jesosy eo amin'ny fiainanao izany, ka mitady tsy hanaiky ny asany. Efa maro izay tenin'Andriamanitra nafafo anao izay, raha tsy resaka afa-tsy izao isa-taona fa 430 ny toby izao isika. Aza vela hiaina mpahazarana fotsiny ny fonao, fa fantaro tsara ny misionan' Jesosy ho anao. Meteza hatsapa, fa Jesosy tonga ho anao io dia mahita sy mahafantatra ny fahababona mahazo anao, fahababona izay tsy eken'ny sainao satria mety hifalianao isan'andro isan'andro. Jesosy kosa tsy mahazaka izany fahababonao izany, malahelo mahitanao mitoetra amin'izany fahababona izany, ka mivonona ny hanafaka anao izy, miady ho anao ho amin'izany fahafahana izany izy, ka manome toky fa izy no afaka tsy ho andevo. Aza mifaly amin'ny fahotana intsony ary havana, fa mifalia amin'ny famonjen'i Jesosy anao. Aza mifaly amin'ny fiadarana sandoka intsony, fa mifalia amin'ny fiadarana feno sy tanteraka izay efa omanin' Jesosy ho anao. Efa vonona atolony anao izany, ianao manaiky azy ho tompo ka hanatonanao azy amin'ny fanetretena sy fibebahana marina, izany no andrasany, dia hambarany aminao ny hoe matoky anaka voavela ny helokao. Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanamasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raisoa ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny Amen.